Ny ampira indray ireo olona lava noho ny valanaretina Covid-19 araky ny tatitra nataon'ny profesora Antamaridana Alivolontina androany alatsinainy. Tafakatra 2020 araka izany isan'ireo olona voamarina amin'ny pomba ofisialy fa maty vokatry ity valanaretina ity. Ankoatr'izay dia olona vaovao 20 indray no voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus ka ny 520 amin'ireo dia avy eto amin'ny faritra Andrilamanga avokoa. Ny roa avy any amin'ny faritra Matsiatra Ambony, ny iray avy any Sofia ary ny roa farany kosa dia ao Asambava. Araky ny tatitra nataon'ny mpitondrateny ny foibe-pibaikoana ny ady amin'ny Covid-19 hatrany. Misy 380 sy 704,1 araka izany isan'ny olona voan'ny Covid-19 hatramin'ny tomboan'ny valanaretina eto Madagasikara. Ny ana 9 ny isan'ireo olona voasokajy ho marary mafy ka lasa 570 izy ireo androany alatsinainy raha toa ka 350 izy ireo teo aloha. Notanterahina androany alatsinainy ny fankalazana ny andro natokana ho amin'ny fitsaboana nentim-paharazana aty Afrika. Nanambara araka izany ny fikambanana ny iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS fa misy safito amin'ny 50 ireo fanafody nentim-paharazana nohatsaraina no efa ampiasaina eo anivon'ny tobim-pahasalamana sy ny hopitaly eto Madagasikara. Nanamafy nandritra ny lahateny nataony noho izany fanamarina izany profesora Iantrala Jean-Louis VAOVAO, minisitra ny fahasalamam-bahoaka, fa fanafody manaraka ny fetritra iraisam-pirenena ary manana fahazon-dalana ho varotana ireo fanafody ampiasaina eo anivon'ny CSP2 sy ny hopitaly ireo. Ireo izay tsy nahazo izany fahazon-dalana izany kosa nefa dia miteraka loza ho an'ny fiarahamonina ho hiatrany izy mampitandrina. Nanampy ihany koa ny minisitra fa manana traikefa hamokatra fanafody avy amin'ny zava-maniry ny malagasy ka azo atao tsara ny mitrandraka izany ho an'ny tombotsoan'ny malagasy. Nanano sarotra vao vita ny fandevenana lehilahy iray nodomandry ary voalaza fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus tao Morondava androany alatsinainy. Efa nalain'ny fianakaviana tany amin'ny hopitaly mihitsy ny vatana mangatsiaka ny maty androany alatsinainy maraina no niverenan'ny mpitandro filaminana nalaina indray ka nentina tany Betania, toerana voatondra handevenana ireo rehetra nodomandry ka mitondra ny tsimokaretina coronavirus, hoy ny loharano-baovao avy amin'ny zandarmaria-pirenena. Raha ny vaovao nampitainy avy amin'ny zandarmaria-pirenena dia efa hatry ny alahady ariva no nitokana nanoloana ny hopitaly nitaky ny hanomezana azy ireo ny fatin'ny niavany ny fianakaviana saingy tsy nanaiky ny tompon'andraikitra tao amin'ny hopitaly sy ny tao amin'ny foibe-pibaikoana miady amin'ny Covid-19 any amin'ny faritra. Raha nitatitra avy amin'ny zandarmaria-pirenena dia nilahady maraina no nodimandry ity lehilahy ity ka naharetim-bavony aza no nidirany hopitaly 3 andro talohan'io dia vao mariny fitaliana fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus izy. Tafavoaka ny hopitaly ihany ny vatana mangatsiaka an'ilay nodimandry ny alatsinainy maraina ka voatery naka azy tany an-trano niavany ireo mpitandro filaminana talohany nandevenana azy tany Betania. Nisy ny fanapohana pomba mandasan-dranomasina naparitana ireo olona maro ny tangorona nanenika ny arabe talohan'ny fandevenana. Mpitandro ny filaminana 520 no miantoka ny filaminana nandritra ny fandevenana raha ny filazan'ny loharano-baovao.